fifaliana lehibe ho ahy indray ny manolotra ny araba ho anareo rehetra mpanaraka an'izao fandarana izao. Ara-paina ianareo sady tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy mba ho tanteraka aminareo ny zavatra irinareo amty taona de avitsika ity. Ny afatra entiko anareo androany a de afatra sy fampianarana efa nentiko ihany, afatra sy fampianarana mikasika ny amin'ny fanasitranan'Andriamanitra. Inona moa no antony mahatonga mbola iresaka aminareo ihany ny amin'ny fanasitranan'Andriamanitra kanefa efa nentiko taminareo izy ity. Ny valiny satria tiako anana finoana ianareo rehetra zay marary, dia anareo zay mahita sy mandre an'izao afatra entiko izao, ary tiako anareo mba ho sitrana amin'ny alalany vavaka zay atao. Tantarako aminareo zay manaraka zao fandarana izao fa mpanasitrana ny marary tokoa ny tompo Andriamanitra, tsy to lay tompo zay nahary an'izao rehetra izao. Hatramin'ny taloha no efa nanao an'izany asa fanasitranana izany izy, ary hatramin'izao fa nanomboka tamin'ny fotoana zay natongavany Jesosy Kristy zanan'ilay tokana teto ambony tany ity, nanomboka tamin'ny fotoana zay natongavany Jesosy kosa no tena nasongadiny io Andriamanitra io ny asa fanasitranana ny marary. Marobe mihitsy ireo olona nositraniny Jesosy tamin'ny aretina zay nahazo azy. Andao efa kitsika ny voasoratra atao boky Matio 15:9 sy katramin'ny 2:3 eno tsara ke voasoratra. Raha niala teo Jesosy de nakany amoron'ny ranomasiny Galilea izy, ary niakatra nakeo tendrombohitra izy ka nipetraka teo, ary nisy vahoaka betsaka nakeo aminy nitondra ny mandringa, ny jamba, ny mona, ny klemaina ary ny mararo hafa koa, ka nametraka azy tokaiky ny tombo Jesosy dia nasitrana azy izy. Ka dia talanjona ny vahoaka raha nahita ny mona miteny, ny klemaina sitrana, ny mandringa afaka ary ny jamba mahiratra, dia nankalaza an'Andriamanitry ny Israely izy. Mbola to ihany koa zany asa fanasitranana zany tamin'ny andron'ireo apôstôly. Andao efa kitsika voasoratra asin'ny apôstôly 5 ka 12 ka hatramin'ny 19 toy zao ndray voasoratra ao vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fagagana maro teo amin'ny vahoaka, ary izy rehetra niraisaina teo amin'ny fialofan'ny Solomona. 12 Ary vao mainka nisy olona maro koa nalana vavy zay nin'ny tompo nanampy ho isana, ka de nentiny teny andalam-biasa ny marary ka napetra ny teny ambony farafara sy fandrina mba isy ho azo ny tandidin'ny Petera hay raha mandalo izy. Ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina any Jerosalema dia nivory koa nitondra ny marary sy zay nampahorian'ny fanamaloto, dia sitrana avokoa izy rehetra. Ary hatramin'izao vaninandro misy atsika izao de mbola manasitrana Jesosy. Vavolombelona zany ny tenako zay mitondra zao afatra sy fampianarana aminareo izao. Marobe tokoa nge ny olona zay efa nisitranan'Andriamanitra tamin'izao taonjato faraika amby 20 taona 2007 zay misy atsika izao ny masoko mihitsy no ahita. Za mihitsy no nitoroteny tamin'ny olona marary, ny vavako any marary, dia nisitranan'Andriamanitra le olona marary. Ry havano, mbola mahafisoko ihany, mahafisoko aminareo zay mahita sy mandre amty ora ity, fa mpanasitrana ny marary ny tompoandriamanitra tsy toa, mpanasitrana ny marary Jesosy Kristy zanany zay fa nirany hoetia ambonin'ny tany. Ka hoy aho hoe tsy mba lina sy tery ny andray ny fanasitranan'Andriamanitra vianao. Averiko indray, tsy mba lina sy tery ny andray ny fanasitranan'Andriamanitra vianao.
fanasitranana tsy vidimbola nge ny azy tompoko, ary fanasitranana maimai-poana ihany koa. Ny condition taken'Andriamanitra aminao fotsiny de zao: ny finonao fa mahay manasitrana ny aretina rehetra ny tompo Andriamanitra tsy to na hoe ny tompo Jesosy. Ny finonao sy ny fanaikanao fa sitrapon'Andriamanitra ny anasitrana zay olona marary tonga eo aminy na zay olona marary manantona azy. Ary ny finonao fa marina daholo ireo teny ao anatin'ity baiboly ity milaza ny fanasitranana ataon'Andriamanitra. Mila manana finoana tahaka zany mantsy anao. Zay le condition andrasan'Andriamanitra na hoe condition taken'Andriamanitra aminao. Ianao iange ity teny ataoko aminareo ity reo olona voatantara ao anatin'ny baiboly voalaza fa nositran'Andriamanitra de sitrana ry zareo no ny finoana nananana. Sitrany ry zareo no finoana nananana. Ohatra izao, araky nefa ianinao reo boka folahy. Tantaran'ny baiboly tokoa fa nisy boka folahy nandeha teny an-dalana dia nifanina tamin'i Jesosy ry zareo. Satria moa amin'ny maboka azy de tsy azo ataony manatona olona salama vatana, salama tena. Ry zareo nefa mahafantatra fa io mifanina amitsika io lay mpanasitrana ny marary, io lay mpanafaka ny voafatotra, io lay mpanao fagagana, io lay mpamonjy aty zao tontolo zao ty. Tena resy lahatra ny am'izany mihitsy reto boka folona reto, ary tena nino fa izany tokoa Jesosy. Ary zany no antony natonga azy na dia fanalavitra azy ry zareo sy Jesosy dia niantsoantso izy fololahy, niaraka niantsoantso. Ry Jesosy io mamorafo aminay ianao, ry Jesosy io sitrano izahay, ry Jesosy io afao zahay taka zay fa nataonao tiariananina no ataovy aminay, fa mila fanasitrananao zahay, mino zahay fa mpanasitrana ianao, mpanafaky ianao, vitanao ny mamonjy anay. Jesosy io niantsoantso izy fololahy. De tsotra ny teny nataon'i Jesosy, mazava be ny teny nataon'i Jesosy. Mandehana ho Jesosy ianareo, mandehana miseho any am-pisorona. Zany hoe mandehana ianareo maka sertifika milaza fa efa sitrana ianareo, efa tsy eo aminareo tsony ny aretina. Mbola boka zareo tam'izany, tamin'ny Jesosy ny teny an'izay teny zay. De teo indrindra no nanaporofonisy fololahy, le boka fololahy, fa tena mino ny teny nataon'i Jesosy ry zareo. Hoe ampy antsika ny teny nataon'i Jesosy, ampy anasitranana antsika ny teny nataon'i Jesosy. Tsy mila mametra tanana amitsika izy, tsy mila manavavaka spesialy amitsika izy, fa miteny fotsiny izy de mintsika fasirana andolo zalahy ho any am-pisorona maiky tsika ny andeha akan'ilay sertifika milaza fa efa sitrantsika, efa afakytsika. De nandeha izy fololahy. De ho ny baiboly hoe rehefa nandeha tena mpandehanana dia nadio ny tena mpandehanana ny tenany. Zany hoe nihitsana tsikelikely teny mpandehanana lay abokana zay niraikitra tamin'ny vatatenany. Andao vakitsika voasoratra ato amin'ny Luka 7:20, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy teo zao ny voalaza manomboka amin'ny 10:20. Ary raha niakatra ho any Jerosalema Jesosy de nandeha namaky any Samaria sy Galily. Ary raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy de nisy boka fololahy nifanina taminy zay nijanona teny lavitra eny. Ary izy reo niantso mafy ka nanao hoe ry Jesosy tompo mamorafo aminay. 10:20. Ary hitan'ireo de hoy izy taminy, hoy Jesosy taminy, mandehana misehoany am-pisorona. Ary efa lasa izy reo dia nadio teny ampandehanana, dia nadio teny ampandehanana. Mazava ny voasoratra, mazava ny voatantara fa ny finoana nananan'izy ireo mikasy any am' Jesosy sy ny sitrapon'Andriamanitra ny asitrana azy ireo no fototra anankiray lehibe indrindra natonga azy ireo sitrana tanteraka, no sitran'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga. Ohatra anankiray faharoa ihany koa, lay lehilahy anankiray zay nalemy hatrany kibondreniny, nipetraka tany Listra.
atao amin'ny asina apôstôly toko fa 7 no misy an'izay tantara zay. Ity lehilahy ity indray a de atao amin'ny tanàna atao hoe Listra izy no mipetraka. De saorana moa Andriamanitra fa tonga tao am'izany tanàna zany Paoly apôstôly sy ny ekipany mba hitory ny filazany tsara, mba hitory ny tenin'Andriamanitra anambara amin'ny olona ny am' Jesosy fa Jesosy no mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Jesosy no vaolana ho an'ny olona rehetra na marary na manana olana na maninona na maninona. De rehefa antoriteny Paoly apôstôly de nisy an'ity lehilahy malemy ity tonga nanatrika an'io fitoriana teny nataony Paoly apôstôly ity. De tao anaty fotoana nitoriany Paoly apôstôly teny dia tantarain'ny baiboly hoe hita amin'ny Paoly apôstôly izy fa tena nanana finoana ny ostanina. Zany hoe hen'ny Paoly zany le fanahy masina miteny tao anatin'ny Paoly tao mikasika Paoly hoe tanao ry lehilahy malemy ry, hitanao ry lehilahy malemy io, mana finoana ostanina io, mana finoana no afaka amin'ny aretina mahazo azy io. De rehefa hen'ny Paoly zay feo zay zay teny zay de tsy salasala Paoly apôstôly to anaty fotoana natoriany teny de todika manokana tamin'io lehilahy io izy. De ahoana ho i Paoly, raha lehilahy mijoroa amin'ny tongotrao ianao, tonga de namety teny baiko Paoly, raha lehilahy mijoroa amin'ny tongotrao ianao. Niaraka tam'izay tonga de tsagnany raha lehilahy de afaka niatsambotra izy sitrany tanteraka kanefa lehilahy nalemy atranakibondrenina, lehilahy nalemy efa ataonany maro. Andao ty vakitsika voasoratra asina apôstôly toko 7 manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 10 zao voasoratra. Io voasoratra io koa le teny. Ary nisy lehilahy anankiray nipetraka tany Listra nalemy tongotra hatrany akibondrenina ka tsy afaka namindry. Izy nary am Paoly nitoriteny. Ary Paoly no nibanjina azy mafy ka nahita fa manam-pinoana ostranina io. Eno tsara ke voasoratra hoe ary nary am Paoly nitoriteny, ary Paoly no nibanjina azy mafy ka nahita fa manam-pinoana ostranina io. De niteny tamin'ny femahery hoe mijoroa amin'ny tongotrao. De niatsambotsambotry raha lehilahy ka nitsangatsangana. Zay zany voasoratra. Ry hafanao averiko indray le teny natoko tery aloha hoe reo olona maro be voalaza fa sitrana nostranin'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany ka voasoratra anaty ity baiboly ity de tsy iza akory fa reo olona zay nanana finoana fa mpanasitran'Andriamanitra, mpanasitrana Jesosy ary mbola sitrapon'Andriamanitra ny anafaka azy amin'ny aretina. Fony Jesosy mbola nandalo tety ambony tany de tao anatin'ny olona finoana ny ostranina de sitrana izy. Ary na de fa tsy tety ambony tany itsony aza Jesosy fa nampiakarina ho any an-danitra fa reo apôstôly sisa no nisolotena azy, nisolotena an'Andriamanitra, nisolotena an Jesosy tety ambony tany de mbola nana finoana ihany ko ny olona fa afaka nianasitrana azy Andriamanitra amin'ny alalan'ny toriteny, amin'ny alalan'ny vavaka nataondreo apôstôly dia sitrana tokoa ny marary tamin'izany fotoana zany. No zany ry havana mahalalo, raha manana finoana ihany ko ianao androany de ostran'Andriamanitra ianao. Averiko ndray hoe raha manana finoana ihany ko ianao androany de ianareo zay marary am'izao oro zao de ostran'Andriamanitra ianareo. Na manaona sy manahoana ny herin'ny aretina, na manaona sy manaona fahefan'ny aretina, na manaona sy manaona karazan'ny aretina de hoy aho hoe ostran'Andriamanitra ianao. Ostran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ataoko ianao satria ivavaka ho anareo aho rehefa aveo amin'ny famaranana an'izao afatra entiko zao. Eno ihany ko ity fanazavana manaraka ity. Tsy mifidy aretina esorina eo amintsika olombelona ny tompandriamanitra. Na vieza ny fototsy ny aretina de azon'Andriamanitra sitranina daholo. Na virus, na microbe, na bakteria, na inona fototra na tonga le aretina tonga teo amin'ny vatantenantsika olombelona de azon'Andriamanitra sitranina daholo tompoko. Eny, na de aretina vokatry ny famosaviana azy dia ambola mafisiko aminareo fa azon'Andriamanitra sitranina
foana azon'andriamanitra stramina atrany atrany fa ny condition hoy eo de ny finoana ihany ny finoana fa mahay manasitrana andriamanitra ary ny finoana fa afaka manasitrana anao amin'ny alalan'ny vavaka zay atao ny tompoandriamanitra tsaroko zao tsaroko ty tantara ity efa taona vitsivitsy lasy zay narary teo amin'ny tongony ity ray mpianakaviany ity ary efa ela no narariny tam'izay fotoana zay zany hoe nisy fery teo amin'ny tapony tongony teo amin'ny tapony tongony zany nisy fery de efa nataony daholo zay azo natao ho fanasitranana zany tonga zany fa tsy netsitsirina mihitsy ny tongony efa nentina nitedy dokotera sy hôpitaly ary ny efa nampiasaina avokoa reo karazana fanafody karazana antibiotika entina ho fanasitranana lay fery teo amin'ny tapony tongony fa tsy netsitsirina mihitsy lay fery araky ny fitiliana sy ny fizana atao taminy de hoe misy biby kely ony be debe mihitsy ny tongony misy biby kely be debe ony tongony zay zany fitiliana sy ny fizana natao taminy fa de tsy sitrana tompoko tsy sitrana tsy hoe tsy mahay le dokotera na tsy mahay le hôpitaly ny andiana tsia fa de zavatra mety mitrango zany tsy sitrana le aretina ary efa nentina tany amin'ny mpitsabo gasy ihany ko mba ho tsabona mba ho sitranina fa tsy mbola sitrana ihany ko le aretina ny volona atao ampilatanana am'izany mandeha tahaka ny rano araka fomba fiteny mialany le tongotra etsan-daniny miaratsy ny fisehony efa mivatsy a kansera mihitsy le izy raha ny fijery azy ety ivelana ny fahafantarako azy mo tam'izany rehefa hitako le fery de aretina vokatra ny famosaviana zay zany le aretina nahazo azy aretina vokatra ny famosaviana de rena nefa jesosy fa tahorinany namonjeny ny fotoam-pivavana zay nataonay tam'izany fotoana zany de sitrana izy ary sitrana hatram'izao tsika miteny zao zay nge no antony natonga ny teny taminareo tery aloha hoe tsy fidy aretina sitranina io andriamanitra io na ny tombo jesosy fa na viaza fototsy le aretina na virus ho na microbe ho na bakteria ho na zavatrafa ho eny na dia erina devoly erina famosaviana azy no natonga le aretina petraka eo am'vatantenany olona de zao foana azon'andriamanitra sitranina azona ny jesosy sitranina ary tsy mba olana amin'andriamanitra na olana am' jesosy ny manala ny manesitra an'zany aretiny zany tsy mba izy mihitsy no manao salut hoe mialatsiny rakizy mialatsiny raha olona mialatsiny fa tena mafy be ty aretinareo ty sarotra be ty aretinareo ty fa moraminy ny manasitrana ny aretina rehetra fa ny condition ho dia ny finoanao fa mpanasitran'andriamanitra mpanasitrana jesosy mbola mahay manasitrana izy mandraka kehitriny zao am'izao vanenandro dia avitsika izao ny finoanao fa sitrapon'andriamanitra ny anasitrana anao ny anafaka ny aretinao am'ty androany ity zany no antony nahatoganao nandre an'izao afatra entoko zao riavana malala saorana moa ny tompo zay nanasitrany ty ram-pianakaviany ity fa izany fanasitranana nomen'andriamanitra zany no natonga azy napakevitra hoe ifototra anorona finoko sy fanantenako an' jesosy ato am'ty fiangonana ity ao de hatram'izao de mbola isan'ny mpino kristianina atao fiangonana tandremanay io lehilahy io tsy izy ihany fa ny vady amanjanany mihitsy riavano vaovao mafany nitoko anareo tonga ihany koa ny fotoana de lay fotoana lehibe indrindra zay natokan'andriamanitra anasitranana ny aretinao na anasitranana ny avanao zay marary no zany manasanao ao amty androandroany ity manasanareo tsiraray avy zay mahita sy mandre ahy ny tenako amty androandroany ity voalohany andao re tompoko hitodika amin'andriamanitra am'izay
ataovy ampy zay fiainana varimbariny izay, ataovy ampy zay fiainana ny tady famonjena taty sy hiteroa zay, fa oka hitodika amin'Andriamanitra, oka hitodika am' Jesosy Kristy, tena mino amin'ny fono manontolo fa Jesosy Kristy le zanaka latokan'Andriamanitra, le voalaza fa maty teo ambony hazo fijaliana, oka ino isika fa izy no tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity, izy no vaolana ho atsika malona ny aretina misy. Tena mitonanao aho, mitonanareo aho, mba ino fa zany tokoa io Jesosy Kristy io. Tena mino ianareo, mitonanareo ihany koa ary manasa anareo raha sitrakareo mba ho avy amonjy ny fotoam-pivavahana zay karakaranay fiangonana Refy Androndrakely. Zao zany ny tena tiako ambara aminareo, raha sitrapon'Andriamanitra fa ty volana Oktobra ray mantolo ity dia efa natokanay ho fotoam-pivavahana spesial ao amin'ny fiangonana Refy Androndrakely. Isaky ny alahady maraina manomboka amin'ny enin'ora dia isy fotoam-pivavahana spesial ho ataonay, ary ao anatin'ny fotoam-pivavahana spesial io dia anokana hitondra tenin'Andriamanitra izahay, entinay ampitombo finoanareo, entinay ampatanjaka finoanareo. De ao anatin'ny fotoam-pivavahana spesialy io ihany koa de isy vavaka ataonay ho an'ny marary, isy vavaka sy fanafahana ataonay ho an're olona azon'ny marary ka hoe devoly no fotriny aretina, na hoe famisaviana no fotriny aretina. Ivavaka ho an'ny olona zay ho avy ao mba ho afan'Andriamanitra amin'ny herin'ny maizina. Raha misy marary na aretin'iny na aretina ho amin'ny fo, fanatana amin'ny fo, de isy vavaka manokana ataonay ho am'zany mandritsy ty volana Oktobra ty avitsika ity. Isaky ny alahady maraina amin'ny enin'ora io fotoana io, de eo indrindra no andetanako atsika rehetra mba anamboatra programa, indrindra fa ho ianareo zay marary na ianareo zay manana havana marary dia tongava tompoko ao amin'ny fiangonana Refy Androndrakely no anaovanay an'io fotoana lehibe, fotoana spesial ho fanasitranana sy ho fanafahana ny olona marary io. Amin'ny anina marina le izy de raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny valo ora latsaka kely eo no mirava fotoana. De am'izay fotoana zay anao de mbola afaka manao programa hafa na ianatsimo na ianavaratra na iatsinanana na iakandrefana. Asaina daholo ianareo na aiza misy anareo, na ino karazana aretina, tongava tompoko, azangatan'andro hoe aloha amin'ny herina, aloha amin'ny andro manaraka, fa efa mandondona varavara amin'ny fonao Andriamanitra, efa tena miantso anao Andriamanitra satria efa tena maiky izy ny anasitrana, ny anafaka anao malona ny aretina io. Ain'Andriamanitra riavana ny mamonjy anao, ny dera sy ny aja ary ny voninatrany ho an'Andriamanitra ireriana. Am'izao fotoana amaranako ny afatra zao azy dia anao vavaka isika, vavaka karazan-drona ataotsika. Ny vavaka voalohany dia hisaotra an'Andriamanitra isika no zay afatra zay netiko zay zay inoko fa Andriamanitra no name azy afatra zay mba ho anareo, mba ho fanetanana antsika rehetra mba hitoetra amin'ny finoana sy ny fatokina an'Andriamanitra am'izay isika manomboka am'ty androandroany ity, ka iankina amintsika, enteritra amintsika amin'ny lafin-javatra rehetra, tsy hoe manoloana ny aretina ihany fa amin'ny lafin-javatra rehetra. Zay zany vahoaka ataontsika. De rehefa aveo indray anokana fotoanao anao vavaka ho anareo zay marary, na dia any tokantrano misy anareo any azy anareo, de matoky aho fa ho tongany ny herin'Andriamanitra manasitrana manafaka. Ary raha ho avy anao amin'ny alahady zao dia tsy hoe ho avy mba ho stran'ny intsony, fa ho avy mba hisaotra an'Andriamanitra, mba ho avy hiteran'Andriamanitra, amevonatr'Andriamanitra satria napiasa anay, napiasa zao fiangonana zao Andriamanitra ho fanasitranana anao tany amin'ny tokantrano nisanao tany, ka andao hivavaka atsika rehetra. Ry Andriamanitra rainay malala, rainay masina, rainay zay ny an-danitra, ianao no rainy Jesosy Kristy,
efa nomenao anay ny zanako lay tokana mba hompamonjy any zanak'olombelona ary hompanasitrana ny marary rehetra koa am'ty androandroany ity Andriamanitro de miatso anao amba amangy andre olona zay nahita sy nanindre ny afatra netiko tam'ty androandroany ity aoka ho amin'izy ireo ny famanginao ka isy fanapakevitra entitra ao anatiny fa hitodika aminao Andriamanitra am'izay izy manompoka androany tena nolotra ny fiaina feno ho anao Jesosy am'izay izy satria ianao Andriamanitra efa nity azy de napakevitra izy nanaiky sy ny andray ny fitiavanao ry Andriamanitro mandrafo amin'ny tsiraray avy anao ary am'ty androandroany ity ataovy mana finoana ny olona ataovy mana fanantenana ny olona fa amonjy azy tokoa ianao amonjy azy arabaky teny ka zay efa nataonao fahiny de mbola ho ataonao ankehitriny am'ireo olona tsiraray avy zay nahita sy nandre ny afatra netiko tam'ty androandroany ity omenanao Andriamanitra tsy to nitera sy niaja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy no anovana zany vavaka izany misaotra tompo amen de mbola ivavaka farany ao ho anareo zay marary raha eo ambony fandriny anao de minofa voavity ivavaka ity de mitsangana sitrany ianao am'izao fotoa zao sitrany ianao am'izao fotoa zao raha mino sitrany ianao ary raha misy votany am'y tenanao any de ao anaty ty vavaka ataoko ity de ilevina zany fivitosany zany raha misy atra tsy anao marano lamosinao manatena amin'ny vatanao ho sitrany ianao riavana malala ho sitrany ianao satria Jesosy Kristy no tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay ary ty mba hiangaviako anao taovy mety rehefa sitrany ianao tongava mamonjy fotoam-pivavana ihany ao fiagonana refendrora kely ny alato zao mba hisaotra sy akasitraka an'Andriamanitra ny am'izany ny fanasitrana lehibe nomenanao zany betsaka fiagonana nisy fa ny fiagonana refy na izay mpanompon'Andriamanitra nataon'Andriamanitra fitaovana na mijenanao na nasitrananao ka tsy rarina ve raha ny tena hoe tongava tompoko mba hisaotra sy akasitraka an'Andriamanitra anao apetra amin'ny faritra misy marary ary ny tananao raha ohatra ka afaka mandoalika moanao tsara be mandoly mihitsy fa ivavako anareo ao Andriamanitro am'izao fotoana zao dia mbola manao fifonanao ho andreo olona zay marary ka nahita sy nandre an'izao afatra netiko zao mandrafo ianao ary miatso anao amin'ny anaran'i Jesosy ao avy alao ny eloka vitany avy alao ny fatsona vitany na viaza eo retina io mandrafo ianao ka am'ty androandroany ity ho sitran'izy mandidy ny aretina rehetra ao mandidy ny aretina rehetra ao na retina viaza no fototra ny arety zany na virus io na mikroba io na bakteria io na herin'ny famisaviana io miala amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina sitranina amin'ny anaran'i Jesosy ny olona marary esorina vatatena ny olona fanantenana ny malemo ampandrina mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy ry Andriamanitro lehibe ianao magaga ianao andray toa sato anay ny androandroany ho ampanomponao de tena misaotra sy makasitraka anao satria fantatry fa miaino ahy ianao miaino vavaka ataoko anao ary mamaly vavaka ho andreo olondreo ty solako anao be dehibe Andriamanitro ny amin'ny fanasitranana magaga zay fataonao azy sitran'izy amin'ny anaran'i Jesosy ny hery famisaviana sy miala tanteraka sitrana ny marary misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo amen zay za tompoko ny afatra netiko anareo androanka dia mirary soa mirary fahasoavana ho anareo tsiraray avy samotain'Andriamanitra io daholo moa zany ny programa zay anasanay anareo veloma tompoko amin'ny manaraky indray